maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. miara-misaotra ny tompo sika tonga amin'izao alarobia fa 22 volana jolay izao ry havana manona ny fahasoavany ho amintsika rehetra. Nde ny salamy fahatelo amby roapolo no iarahantsika mamaky ho teny fiantsona nitsangana ry havana. Hoy ny mpanao salamo: Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho, mampandry ahy amin'ny amaitso izy, mitondra ahy eo amoron-drano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana no ny anarany izy. Enina dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana aho dia tsy atahotra ny loza aho, fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra. Mamelatra latabatra eo anoloako eo mason'ny fahavaroko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andrehetra iainako, dia toetra ho an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Amen. Tompo miompy eo amin'ny mpanao salamo izahay ka misaotra sy mankasitraka anao satria afaka amin'ny teny manao hoe Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Isaky ny lalaka lianay dia voafaritra ao zany ary tsapanay fa tena lala marina hitondranao. Na dia mandalo ny sarotra azy izahay, na dia tojo ny manahirana azy, dia efa manohana vahaolana ho anay ny amin'ireny ianao. Misaotra Tompo fa Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahery, Andriamanitra be voninahitra ianao. Misaotra Tompo fa nentinao eto ary izahay ho tafahoana aminao ilay feno fahamasinana, dia mangataka ny mba hanomezana ho anay ny fahamasinanao, ary hamafanao ny ota sy ny fahadisoana vitanay tsirairay, ny ota sy ny fahadisoana vitan'ny firenenay sy izao tontolo izao, aza isaina koa irendry Tompo. Ary eto no antenainay fa hamananao anay ny anim-panahy mahavoky, mba hahafanay mijoro ho vavolombelonao, manaiko irakao hitondra fitahiana vahaolana ho an'ny mpiarabelona aminay. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay ny vavaka. Amen. Mpanjaka voalohany toko 7:12 manomboka eo amin'ny 9 hatramin'ny 9:40. Mpanjaka voalohany toko 7:12 manomboka eo amin'ny 9:40. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny tenin'i Jehovah tonga taminy ka nanao hoe: miangaka mankanesa ny Zarefata, izay naman'i Sidona, ary mitoerany, fa indro misy vehivavy mpitondra tena any, izay notendreko hamelona anao. Dia niainga izy ka nankany Zarefata. Ary nonoby teo ambavadin'ny tanàna izy, dia indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay azo teo. Ary niantso azy Eliaka nanao hoe: masina ianao, hitondray rano kely amin'ny fisotroanao mba ho sotroko. Ary no nilasa naka raha vehivavy, dia niantso azy Eliaka nanao hoe: masina ianao, hitondray mofo kely koa eny an-tananao aho. Fa hoy raha vehivavy: raha velona koa Jehovah Andriamanitrao, tsy manana mofo na dia iray akory aza aho, fa koba kely alan-tanan'ila ao amin'ny barika sy diloilo kely foana ao amin'ny tavoary. Ary maka tapaka-kazo 2 aho zao, ka hiditra namboatra ireo ho aninay menaka, dia ho faty izahay. Fa hoy Eliaka taminy: aza matahotra, fa andeha miditra ka manaova arak'izay lazainao zany, nefa anaovy mofo kely ihany aho aloha, ka ento ety amiko, ary rehefa izany dia vao manaova ho anao sy ny zanakao koa. Fa izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely: tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika, ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoary, mandra-piavin'ny andro andatsahan'i Jehovah ranorana amin'ny tany. Dia nandeha raha vehivavy ka nanao araka ny tenin'i Elia, ary izy sy raha vehivavy mba amin'ny ankonany dia nanankohanina ela ihany.
nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoary araka ny tenin'i Jehova izay nampilazainy any Elia. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny famarinana, ny teninao no famarinana. Amen. Dia ny tompo aneriavana niraka ny fanahy masina mba azahoantsika herim-po vaovao hanaiky niraka ary hiasa ho an'ny fanjakany. Mpanjaka voalohany toko 7:12 raha ny soramandry eo ambony manolotra izany teksta izany dia milaza fa manomboka ny asa mampaminany azy Elia. Tamin'ny andro nanjakan'ny Ahaba izay nanambady an'i Jezabela vehivavy avy any Sidona, vehivavy jentilisa, tena nanompo sampy, nanompo any bala. Fa anankiray izay niombonana koa tamin'ny faritra rehetra dia ny fisian'ny ahintany sy mosary. Naniraka any Elia ny tompo Andriamanitra no hoe mandihana any Zarefata. Talohan'io dia efa nirahana izy niala ary nakany amin'ny renirano atao hoe Kerita. Izy goaika no izy amelonanao ary ny renirano no sotronao. Vita izay dia ondray ny tompo hoe mandihana any Zarefata fa isy mpitondra tena amelonanao. Ireto ry havana no afatra izay ampitaina amintsika fiangonana entimiaina indray araka izao anjara mofinaina izao. Voalohany, manaiky ho iraka ny mpino mba ahatsapa fa ny fankatoavana dia omba ampitahina, ka tsy mitady ny efa vonina fa matoky izay efa nomanin'Andriamanitra. Ny mpino manaiky iraka dia tsy mitady ny efa vonina fa mandeha amin'izay efa nomanin'Andriamanitra. Eo amin'ny 2 hatramin'ny 7 nirahana Elia ary nanomana ny renirano anatin'ny haintany sy ny goaika amahana azy ihany Andriamanitra. Eto amin'ny 9 izay fanombohan'ny anjara mofinainantsika indrindra dia asaina manohy ny iraka Elia ary ambara hoe misy vehivavy mpitondra tena sa mpanankarena izy teo? Misy vehivavy mpitondra tena amelonana ho any. Tsy mitady ny vonina fa mandeha amin'izay efa nomanin'Andriamanitra ny mpino manaiky ho iraka. Ary jereo tsara ny zava-misy manodidina an'ity iraka makany Zarefata ity. Voalohany, misy ny haintany, ao ny mosary, jentilisa no anirahana ary jentilisa vehivavy mahantra. Fa tsy nahasakana ny Elia hanaiky ny iraka nampanaoviny tompo izany satria natoky ilay fanomanin'Andriamanitra izy na ny lalany na ny toe-javatra misy ao anatin'ny tao hoe haintany sy mosary. Tsy niteny Elia hoe vehivavy mpitondra tena amin'izao andro ny haintany sy mosary izao sady vehivavy jentilisa. Ery amin'ny toko 9:30 moa ry havana dia tena faritany ny aviany Jezabela vadiny Ahaba izy io, tena tany ny fanompoana ny bala. Ary any amin'ny Lioka toko 4 andiny 5:20 sy 6:20 ny tompo dia miteny hoe betsaka ho izy ny mpitondra tena teo amin'ny Jiosy na ny Hebreo, saingy tsy naniraka ny Elia tany ny tompo fa tany Zarefata fa ary tany Sidona no nanirany. Tsy mitady ny efa vonina fa mandeha araka izay efa voaoman'Andriamanitra ny mpino manaiky iraka. Handeha ianao, anao ny asanao,
na andeha ianao amin'ny toerana rehetra mety kasainao amin'ity tontolo andro ity, aza miantehitra amin'ny efa vonina raha misy zany, aza mitady hoe tsy afaka satria tsisy an'reto na tsisy an'reto, tadidio manomana ny lalanao ary manomana izay enti-manana ny iraka ampanaoviny ianao ny tompo Andriamanitsika. Maneke ho iraka. Ny faharoa ry havana hitantsika eo amin'ny andininy 17 sy 14. Ny mpino manaiky ho iraka dia mampita ny iraka ho fanatanterahana ny nolazain'Andriamanitra. Ny mpino manaiky ho iraka dia mampita ny iraka ho fahatanterahana ny tenin'Andriamanitra. Ny filazalazana ny toe-javatra tamin'ny aonan'ilay mpitondra tena tamin'ny Elia dia tonga tamin'ny fanirahana ny ilay mpitondra tena manao hoe aza matahotra fa andeha miditra ko manaova arak'izay lazainao zany, nefa anaovy mofo kely ihany aho aloha ka into ety amiko, ary rehefa izany dia vao manaova ho anao sy ny zanako koa. Fa izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely, tsy ho lany ny koba ao mibarika ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara. Mandra-piavin'ny andro andatsahan'i Jehovah ranorana amin'ny tany. Manaiky ho iraka, mampita iraka ho fahatanterahany ny tenin'Andriamanitra. Tena sarin'i Jesosy Kristy niainga avy any amin'ny voninahiny hoe ty amin'izao tontolo izao feno fahantrany fahotana, feno fahantrana ranofo ry havana. Ny sarin'i Elia nirahana teo amin'ilay mpitondra tena mba hahatanteraka ny tenin'Andriamanitra hitondra famonjena. Ry havana malala, tsy hoe namindra iraka Elia, fa nampita ny iraka sy ny tenin'Andriamanitra ny fonosan'ny iraka arak'izay nolazain'Andriamanitra tamin'ny Elia. Izany koa no anirahana antsika, tsy handeha isika satria hanomana n'Andriamanitra zavatra ny lalana anirahany antsika, fa handeha isika satria misy tenin'Andriamanitra mialoha, misy teny fikasan'Andriamanitra efa mialoha. Dia ampitaitsika amin'izay anirahana antsika koa zany ho fiainany. Mandihana, torio ny tenin'Andriamanitra ho tonga fiainan'ny manodidina anao. Mampita iraka ho fanatanterahana ny tenin'Andriamanitra ny antom-pisiako sy antom-pisinao. Fahatelo farany ry havana, ny mpino manaiky ho iraka dia miompy pitahiana amin'izay anirahana. Tsy hoe nandray ny fitahiana fotsiny Elia araka ny tenin'Andriamanitra, fa indro hitantsika eo amin'ny andininy 10 sy 9. Voalaza ny soratra masina hoe izy sy raha vehivavy mba amin'ny ankonany dia nanankoanina ela ihany, nefa tsy lany ny koba tao amin'ny bariky ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoara araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy any Elia. Rehefa manaiky ho iraka ampita ny tenin'Andriamanitra amin'ny manodidina antsika isika, dia tsy isika ihany no voata manankoanina, fa izay nandray ny teny koa. Rehefa manaiky ampita ny iraka homban'ny tenin'Andriamanitra isika, dia tsy isika ihany no voavonjy, fa izay nandray ny teny koa hanana fiainana mandrakizay. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, lehibe ny iraka ampanaovan'Andriamanitra antsika, tahaka an'izay na lehibe ny iraka nampanaovan'Andriamanitra ny Elia ary indrindra nampanaovan'Andriamanitra any Jesosy Kristy. Ekeo ny iraka ampanaovana antsika, aza mitady izay efa vonona fa mandihana amin'izay nanomana n'Andriamanitra ho anao. Ampitao ny tenin'Andriamanitra ahatonga fitahiana tsy ho anao irery, fa ho an'izay mandray sy mankatoa azy koa. Dia isy tontolo vaovao mandray fiainana vaovao araka ny Kristy eo amin'ny faritra misy ianao. Amen. Hivavaka isika ry havana. Mazava ny teninao Andriamanitra. Ny mahamaiky anay dia ny tsy ho lany ny koba anaty bariky, ny diloilo anaty tavoara.
ny vonina no tadiavinay avetrany. Miainga amin'ny tsy fisiana Elia mpaminany, niainga tamin'ny tsy nisy ary nikorotana sady foana izao tontolo izao, no nidirana ao an-tsehatra, nanatanteranao iraka ka tonga nanana endrika vaovao sy fahafenoana ary fahatsarana. No ny asan'ny Satana dia rava ny fahatsarana sy ny fahafenoana, mitady izay ahafeno ny fiainana izao tontolo izao. Indro ianao naniraka ny Jesosy Kristy hidina indray hamangy ny fahantrahanay amin'ny fahotana sy ny fahantrana samihafa ateraka izany. Tompo, mba hianatra anareo mpaminany efa nirahanao izahay, anaiko irakao tahaka ny Jesosy koa, dia ho tonga mpitondra ny teny, mandrava ny asan'ny maizina, mandrava ny fahantrana ara-panahy, ary manetsika ny olona hitodika aminao, handray ny teninao ho fiainany koa. Dia matoky izay Tompo, fa raha izahay fiangonana manaiko irakao, arak'izay fanomaninao anay no tanterahanao, ary tsy ho anay ihany fa ho an'izao tontolo izao. Omeo anay ny fanahy masina mba hanekenay ny irakao tahaka ny Elia mpaminany, eo anatrehan'ny manodidina anay, ahatonga azy ireny atsapa fa loharanom-pahasoavana sy loharanom-pamonjena ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Indreo ary ny fandaharam-potoana anay amin'ity tontolo andro ity, tantano izahay Tompo tohany koa ary arovy, mba havita tsara araka ny sitraponao ireo fandaharam-potoana ireo. Ivavaka aminao ho an'ny fiarahamonina misy anay, ianao Tompo mahafantatra ny fanaintainan'ireo marary, hapetrao amin'izy ireny ny tanamairinao ary amin'irao fosy avela ho elika izy, mba tsy ho fanasitranana ara-batana ihany, fa ho ara-panahy indrindra koa no tovoziny avy aminao. Ireo manamanjoa ampionony, ireo misedra olana, mbola ho voavanginao amin'ny fampahirezanao. Ireo voafonja dia ho alalahanao ny lalany, ary ahita ny fahamarinanao aminao izy, no ny fitarianao azy ho amin'ny fibebahana marina. Ianao Tompo no anankinanay ny fiangonanao, fiangonana manerana ny tany, fijoroana ho vavolombelonao, ho fanasana sy fahazavana, ho mpaminany tahaka ny Elia. Tompo, aza foanana eo anatrehanao ny fikerezany aina amin'ny fijoroana ho vavolombelona, amin'ny fanompoana izay tanterahana. Dia mangataka aminao hatrany mba hiarovanao anay ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ity firenena ity, indrindra eto amin'ny faritry ny renivohitra. Jereo ny ezaka rehetra ho fampandrosoana ny firenena mbola mivavaka ho an'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara izay amin'ny andraikitra masina izay napetraka aminy. Tompo hatsiaro irakao anie izy eo am-panatanterahana izany. Dia tononinay ny vavaka miaraka mivavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io ny anina sahaza ao anay, ary mamela ny heloka ahy tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Aza manaina inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fonana mba misaorana, hoentinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.